tsy miala lavitra an'izay ihany ity vaovao ity satria fanatanjahantena ihany isy ny azakazaka tanterahana any Ambohimanga any atoatra toy izao ny fandaharam-potoana ao amin'izany. Mandridina androanjatsirivo eo ny isan'ireo mpanday anjara endrasana mandritra ilay hetsika azakazaka mananiboatra Croix Rouge Malagasy andriany voalohany izay hototsaina ny Ambohimanga ny 7 aprily 2024 avy izao. Amin'ny ankabehany dia azakazaka ho mariky ny firaisan-kinina sy ny fiarahametana ity hetsika ara-panatanjahantena karakara ny vokofoko mena malagasy ity. Mety ny faninana loatra fa ny izany anaty amin'ny tamoratsika izay tanjona ny Croix Malagasy satria na ty anampy ny fiarahavelona aminao ary ianao rehefa tsy manana ny fahasalamana sy ny tanjona entina manao an'izany dia ohatran'ny ampikamokevitra fotsiny izy ary izay no vakotaina aminay dia ampitosinay foana ny fikarakarana maha-olona sy ny entina manampy ny mpiara-bolona. Mizara hevitra mazava ny azakazaka mananiboatra Croix Rouge Malagasy izay ananga etsy amin'ny kianjana Larby. Ultra marathon izy satria distance zany ny alavirana zany alavirana marathon fa mamisy ny fiakarana tendrombohitra sy mitety lalamasaka rehetrarehetra zany no ny antsoina anazy hoe ultra marathon. Ankoatran'le alavirana 20 kilometatra sy araiky amin'ny 20 metatra araiky amin'ny 20 kilometatra zany araka ny tenenina teo dia misy 10 kilometatra sy 4 kilometatra. Tsara tsindrina etona ihany koa fa ny sekoly manodidina ny tanàna Ambohimanga zany indrindra fa ny mahasekoly miankina zany na tsy miankina dia metohan'ny fikarakarana rehetrarehetra mihitsy zany ny fampiazakazahana amin'izy ireo. Araka ny teny filamatry ny vokofoko mena malagasy ampio izy anampy dia misy ny fanentanana mba hisin'ny fiarametana andrehetra amin'ny fandraisana anjara amin'ity hetsika ara-panatanjahantena sy fialamboly ity. Tapitra ny vaovaontsika toko lasy toko vavy makasitraka anao tsy nisaraka taminay ho amin'ny raha-pitsondray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko.